ary za koa mbola hiteny hoe raha société anonyme zany angeno raha marina madame Lalatina toko mivoaka ny bilan financier anao hitany vahoaka malagasy orinasa malagasy na positif na négatif zero reny ny Air France avoakany voakany daholo ny azy zao ny anay fa teny fotsiny hoe fototra am'izay zany le fanontaniana fototra zany zao ny tena tiako apetraka madame Lalatina isariako ny sain'ny mpanaraka atsika hoe so de kosa raha tsy lesy lahatra tsony ny fanjakana hoe ilaina ry Madagasikara any mihitsy ngeny tena defitra Andriamato Rado Rabarilala hoe l'existence an'le ry Madagasikara mihitsy zany lasa ohatrany hoe tokony adikefitra hoe mbola tazomina sa tsy indrindra fa zay fandresantsika zay mamofopofina le hoe privatisation ohatrany le fanjakana mihitsy nefa somary te hialaala tsy de tena mariska intsony am'le hoe ry Madagasikara any fanjakana de tena isaka amin'ny sainao azao na fon'Andriamanitra ho nosy Madagasikara ary tsy nosy kely tahaka ny Comore tahaka ny Seychelles reny aza mbola manana compagnie nationale ny Seychelles Boris aéroport ray mba ao aminy pista ray ny ao aminy mba manana compagnie nationale izy na fony faefatra lehibe indrindra plus grande île au monde isika ve madame Lalatina afaka se permettre tsisy moyen de désenclavement zany hoe fomba anankiray ampifandray antsika amin'izao tontolo izao sy ampifandray amin'ny malagasy raha ny velara-tany ka io koa hoe mety fomba inina atao Andriamato Rado Rabarilala hoe aleo aloha atao farany zay ratsy le armady de am'izay ny olona mitady privatisation am'izay mba hoe mba tsara kokoa le prestation de service am'izay fotoana zay rehefa tsy miankina amin'ny karakara de isarika ansainao ary ahy stratégique aloha zany izy no ny am'izay lafan'izay iteny aminao ohatrany hoe eo am'izay hoe volet hoe moyen de désenclavement fantatrao nefa ao anatin'izay ihany koa azo atao hoe levier de développement économique satria mitondra ireo mpizahatany izy mpizahatany misy karazany misy ireo mpizahatany tena touriste izahatany zay izy misy ireo olona zay resaka hoe fandrarahana no atongavana eto ary misy ireo olona zay ohatrany hoe gasy teratany malagasy zay te hiverina eto an-tanindrazana VFR visit friends and relatives ozy ny tena fitenenana misy ireo karazana ireo zany ireo zavatra eo mitondra devise ireo tianao na tsy tianao zany de manana ny anjara toerana izy aloha eo amin'ny lafiny ara économique ary amin'ny resaka hoe unité nationale de satria fantatro tsara fa réseau routier na ny lalana eto Madagasikara aloha mbola be da be ireo faritra ataontsika hoe désenclavé ary zany mbola tena manamarina ny tokony anana ny firenena malagasy ny ataontsika hoe moyen de désenclavement de ry Madagasikara zany de teny aminao isaka ny sainao raha hoe raha privatisena andao aka ohatra tsy lavitra tsika ireo station d'essence tam'izany inge tadidinao tsara fa na hoe andao omena ny galanana raffinerie amin'izao fotoana zao moa maty zany raffinerie zany de jereo arany mety ne tsara ny endriky ny station service tsara ny endriky ny service tao anatiny fantatrao anefa fa stratégique zany vidina solika zany de nefa moa ve misy fifaninanana ve amreo totriny tsisy na ariary koa atao miara-miakatra miara-miakatra nefa misy loi sur la concurrence na ny tokony raha tena zay nge ny tena but anatiny andao mena karazan'olona le izy de afana tena hoe isy karazana fifaninanana anaty misy fifaninanana ve zao anatiny ka io ny zavatra isariako ny saina eto anke zao raha mbola atao hoe eto Madagasikara hoaiza moa mpanjifa solika tsy maintsy andehany amin'ireny tompontsoliketra izy fa ny mpandeha maneran-tany tsy voatery aka ny ry Madagasikara be da be ny destination azo ale ary Madagasikara anisan'ny lafo maneran-tany ka mieritreritra venao hoe anao prix an'le privé de hoe any Maroc tsara any Tahiti tsara tsy tia Madagasikara zay tany efa tsy milamina ngamba de hoe fitiavana amin'ny Madagasikara sy jery le muriens tsingo manokana ngamba fa tsy betsaka ny olona tahaka an'izay ary iny indray ny tena tanjonareo efa hatramin'ny raha manao an'ity sitina na ty fidinana an-dalambe moa zay foana moa nilazantsika azy amin'ny teny malagasy hoe mijoro de mitondra niny pancarte iny hoe ampy zay nareo efa hatramin'ny raha lava hoe de avita ifléchir toute une structure atao hoe direction générale ny ry Madagasikara zany na de mitondra banderole toy inona so de ohatrany hoe misy velléité zay foana moa le teny iny hoe tianao fanakoritana nao ambadika le izy nareo zao ny ampangain'ny ministre ny fizahantany fa nareo ony zao ny anisany bloqué any mpizahatany tsy ho avy eto Madagasikara ho samborina fanjakana nge nefa raha nareo satria nareo zany tena manebatsembana amin'ny fampandrosoana an'ity firenena ty iziko foana madame Lalatina efatra aloha ny hitanao maso fa misy raha ingeza be tsy hitanao maso noho ny amin'iny ny asa inay mijoro madame Lalatina de teny aminao zavatra anankiray raha tena tiana tsara ve anao ny maso Madagasikara eo amin'izao tontolo zao ampisehoy amin'io ampiaro ny didy zay fotsiny ke ampiaronao le didy
dia miverina miasa zay a tsisy ijoro iza ny adalan'dia ijoro eo a tsy araka ny tekonao manana ny aja sy voninahitra za koa mba manana ny aja sy voninahitra izay fa tsy dia hoe andeha andany fotoana mba olon-dehibe ihany zay fa tsy hoe zazakely ke tsy manaka atao fa andeha ka misy mpanao politika mal intentionné ho ny te hijapy an'le hetsika nge zay aloha madame Lalatiana dia tsotra fotsiny ny antony ijoroanay efa nazavaina zay tsy niantso olona joro zay efa ta afaka nataonay mihitsy ny hoe tena reo mpia hitanao fa zay tsy niantso hoe iny fa tena nataonay zany dia tonga ny olona dia maneho izy hoe manaiky izy le fijoroanay zay hevitra ambadika anany anazy zay fa ny anay aloha mifantatray dia zao hoe ampijoro ny fahamarinana mba tsy ho devise fotsiny satria ao anatin'ny devise ny firenetsika hoe fitiavana tanindrazana fahamarinana dia aizara le fahamarinana dia zay ny tanjonay a zay fijeriny hafa ka izay nge tenina hoe manao manifestation zay nge teny aminao hoe ty zao navoaka tamin'ny 13 avril ty dia tao de hoe suite à la réunion DGDS zany hoe ireo zay misahana sécurité amin'ny orinasy Madagascar dia on attend du message d'usage de DPGD zany hoe direction personnelle dia ny directeur impersonnel du statut de licencié tamin'ny 13 avril teo io mbola efa fatany daholo ny fisintony ary izy efa voantso tany amin'ny police économique hoe ty nge misy didim-panjakana ireo nge tsy tahaka ny voakaka dia mbola izy ihany mbola manao hoe on attend du message d'usage du statut de licencié dia il m'est chargé de vous transmettre les consignes ci-après pour les agents de sécurité de Air Madagascar et des prestataires. Refuser l'accès des personnes suscitées dans les locaux et enceintes Air Madagascar. Retirer leur badge Air Madagascar et les rendre immédiatement à la direction du personnel s'ils se présentent aux accès des locaux et enceintes MT. raha ny tena marina ke zay tokony nanaotra an'ireo namanay greffier sy namanay en pénitentiaire lasa niditra tao anaty tsy izay mbola piasa dia eo zay ny aneo fa tsy avela miditra izahay a dia mijoro izahay eo anoloana satria tsy hitanay tsony mihevitra izay madame Lalatiana raha mahita ianao inona tsony zany fa efa tapitra ny voalazany lalàna izahay tsy avela miditra amin'ny toerana ampiasana mba aneo tahaka an'ireo greffier sy pénitentiaire dia zao zany zay a dia eo ny toerana hitanay a anehoana dia mitsena nyreo satria direction de rattachement nange ny vato e dia teny zay nandritra ny 3 andro dia mifindra teo ny direction personnel zay dia niavina vonany directeur impersonnel fotsiny zay izy hiditra hiasa dia tonga eo amin'ny directeur général indray zay dia mbola reny fiantsina reny zany ho ny vandravandrana sisy matahotra anazy hoe vandravandrana ninona vandravandra kosa aloha izy ny tsy matahotra anao koa ne za koa tena maly fa za ary hatramin'izao mbola mitazona ny teniko hoe andao ary ifanatrika hoentiny fiche de paie anao aloha pour commencer hoentiko ny hoentiny ny talite généralinao lefitra dia andao hidiscuter